fandresena tsy ilaina, fandresena mitondra fahatiantoka, Victoire Lapirus. Mbola ampifaliana indray no iarana aminao tao anatin'izao fandarana fantariny marina izao a. Andrindrina fenoasina no miaraka aminao ary isorana manokana ny amin'ny CTV izay mikarakara an'izao fandarana izao. Ny lohahevitra izay fampizarana amintsika dia izay fanatsika tamin'ny voalohany teo izay hoe fandresena tsy ilaina, fandresena mitondra fahatiantoka, Victoire Lapirus. Tsy azontsika atao no tsy mahita ny zava-misy eto amin'ny firenentsika ary izany indrindra no resantsika tao anatin'ny fandarana androany. Milohan'izany rehetrarehetra izany nefa dia hamaky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Lioka 5:1-7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary iza moa ny mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra 2 alina amin'ny 1 alina izy na tsia. Eo amin'ny tenin'Andriamanitra io dia misy mpanjaka anankiroa izay andeha hiady, ny anankiray manana miaramila 2 alina dia ny anankiray 1 alina. Fa hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe iza mpanjaka izay andeha hiady hozy izy ka tsy mipetraka aloha mandinika tsara na afaka ny andresiny anankiray izy na tsy afaka. Izany hoe mipetraka aloha dia maka stratégie, maka paikady tsara mba ahafahany mandresy ny adversaire. Dia izany no fahendrena izay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika hoe rehefa misy zavatra anankiray, rehefa misy hetsika anankiray, rehefa misy ady anankiray, mila mandinika aloha maka stratégie tsara mba ahafahana mandresy amin'ilay zavatra izay atao. Dia raha ataontsika ohatra hoe ny ray miady amin'ny zanaka, ny samby vadiny miady, izany hoe ny ao an-trano izany ny miady, dia iza no mandresy amin'izany zavatra izany. Raha mifamono ny ao an-trano, raha mifamotika hoe ny ao an-trano ihany potena ny ataontsika hoe ny télé, ny fanaka rehetrarehetra ao an-trano, iza no mahazo tombony, iza no tena mandresy amin'izany. Fa fahambaraka ary no azo ao anatin'izany, ary ny olona ety ivelany dia faly mitazana fotsiny sy mamporisika nataon'ny olona ety ivelany. Ary izany mihitsy natao hoe asan'ny devoly, izany natao hoe hafetsen'ny devoly. Isika tanora ny tena betsaka eto amin'ny firenena, maro anisa izany. Dia isika tanora koa nefa no avin'ny firenena, isika tanora no mametraka tantara amin'ity firenena ity hoe tantara manao ahoana no tiantsika apetraka any amin'ny taranaka any aoriana any. Tadidio nefa fa ny zavatra izay ataontsika izao io ny tantara ho apetraka antsika. Izany hoe raha zavatra tsara no zavatra ataonao izao dia izay ny tantara ho apetraka ao any amin'ny taranaka any aoriana, fa raha zavatra ratsy dia zavatra ratsy koa izany napetraka ao any aoriana. Dia eo mihitsy no ilaina an'ilay fandinina hoe mila mandinika tsara aloha no melohana anaovana zavatra anankiray, satria misy fiantraikany avokoa ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika manoloana ny fiainantsika rehetrarehetra. Dia raha ataontsika ohatra hoe jiro sy rano no takiantsika ao anatin'izay, kanefa lasa ny vidim-bary indray ny miakatra, lasa miakatra indray ny tahan'ny olona tsy anasa, lasa rava indray ny ekônomintsika malagasy, lasa potika ny fananana maro, dia tena fandresena ve no azo etsotsika an'izay sa hoe fandresena sarotsarony, sa hoe izay ilay fandresena izay mitondra fahatiantoka, izay mihitsy natao hoe fandresena Pyrrhus. Ina moa natao hoe fandresena Pyrrhus? Pyrrhus dia mpanjaka Grika anankiray, dia rehefa nisy fotoana ny Grika niady tamin'ny Romanina tany amin'ny taona 800 tany, dia nandresy ny tafika Romanina ry zareo tamin'ny ady anankiroa samihafa. Fa ny zavatra nisy nefa ny Romanina dia raisika ohatra hoe nanana tafika miaramilana 1 alina izy, fa ny Grika kosa dia nanana tafika na miaramilana 500. Nafatesana olona maro ny Romanina, ataontsika hoe tamin'ny ady le nataony voalohany izany nafatesana miaramila 500, dia ny Pyrrhus nafatesana miaramila 100. Vitsy ny anazy raha oharina amin'ilay Romanina, fa kosa nefa ny miaramilany dia vitsy lavitra noho ny Romanina. Izany hoe le fandreseny dia fandresena mitondra fahatiantoka ao anazy. Taty aoriana izy dia tonga saina ihany hoe raha izao ady izao no mitohy dia horava tanteraka ny tafika antsika Grika, dia najanona n'ilay ady. Izany hoe izy nandresy, ohatrany hoe mandresy izy fa fandresena mitondra fahatiantoka ao anazy ihany ilay izy rehefa avy eo. Fa ny Romanina tsyna mbola manana ambona tafika maro. Dia ohatr'izay indrindra koa ny amin'ny zava-misy hoe ohatrany hoe mandresy fa le fahatiantoka no tena betsaka ao anatin'ilay, tsy hoe entina hitsara na anakianana akory izao fampianarana izao, fa entina pahatongavan-tsaina hoe manao ahoana ny fandresena tiantsika ho azy. Satria raha ohatra hoe ny jiro sy rano tiantsika ho vahana, izay no angatantsika vahaolana, dia nefa ny vidim-piainana indray no lasa miakatra, dia tena fandresena marina ve izany? Fa eo mihitsy no ilaina an'ilay tenin'Andriamanitra, ampiarantsika an'ilay tenin'Andriamanitra teo hoe mila mipetraka aloha dia mandinika tsara hoe ahoana no ahafahana mamaha ny olana
tsy misy aloha akoatra ny filaminana ihany tsy misy vaolana aloha akoatra ny hoe mihetsika sy mitaky ampilaminana satria raha entina ao anatin'ny fikorotanana voalohany indrindra aloha Andriamanitra dia tsy momba n'izany fikorotanana zany satria Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana raha tiatsika Andriamanitra hiditra antsehatra amin'izao zava-misy eto Madagasikara zao ary Andriamanitra ihany no afaka mitondra vahaolana maharitra eo dia mihetsika tsika ao anatin'ny filaminana satria izay no sitrapon'Andriamanitra fa raha ohatra hoe mikorotana io dia ny devoly indray no mahasehatra ao anatin'izay dia mihetsika ny tanora mila mipetraka aloha tsika mandinika tsara ny stratégie hoe inona no zavatra tena mahomby amin'ilay izy satria tsy mampamenatra mihitsy nyzany raha indray matsika mieritreritra hoe raha ohatra hoe hipetraka eo indray dia sao dia tenen'olona hoe nanomboka ihany dia rehefa avy eo nijanona fa tsy ny olona ny mamaritra hoe nandresy sa resy fa hoe inona ilay zavatra marina atao eo anatrehan'Andriamanitra izay zany ny tena zava-dehibe dia ny olana atao anatin'ilay izy mantsy hoe nisy tamin'ilay hetsika ny tanora tamin'ny voalohany ilay hoe takijiro sy rano dia rehefa avy eo ilay izy nisy olona ny profite tao anatin'ilay izy nisy olombitsy izay tsy fantatra ny profite an'ilay izy dia teo mihitsy no lasa nampivily an'ilay hetsika ny tanora lasa nanimba an'ilay hetsika ny tanora tao anatin'izay zavatra izay lasa nivadika ho tombotsoan'ny olombitsy indray ilay izy tao anatin'izay satria nisy olona nanan-karama zany zavatra zany moa dia raha antsika rehetra mahafantatra eto Madagasikara hoe nisy olombitsy ao ambadika manan-karama ka lasa niteraka fandrobana sy famonon'olona lasa niteraka fanimbana fananan'olona au lieu de tokony hoe jiro sy rano ny faty dia lasa maro indray ny faty antoka azo tao anatin'izay dia zany hoe lasa betsaka ny olon-tsotra izay lasa lasibatra lasa betsaka ny fananan'olona izay lasa potika tsy ilay olona tao ambadika ilay izy tsisy fiatraikany tamin'ireo olombitsy izay ao ambadika sy ny mpanao politika fa ny vahoaka tsotra no lasa lasibatra ary izay indrindra no tokony hampandiny tenantsika tanora rehetrarehetra ao anatin'izay hoe mora angeny mandrava zavatra fa sarotra ny manangan-javatra tsy miditra resaka politika mihitsy tsika na aminatoko mpanoatra misy ianao na aminatoko mpanoana ny fitondrana dia ny afatra dia tokana hoe mila mandinika isika amin'ny hetsika izay ataontsika androany hoe andrava ve sa manangana zay zavatra ataontsika satria misy olombitsy izay mahazo tombotsoa ao ambadika an'ilay hetsika ataontsika satria ny tanora tamin'ny voalohany raha nijoro dia resaka fitakiana jiro sy rano sainga nisy nanararaotra ilay izy dia voalohany indrindra sady lasa simba ilay tanjona atao anatin'ilay izy lasa tsy tratra ilay tanjona kanefa kosa lasa betsaka ny faty antoka ary lasa simba indray ny voaloto zany ny imageny tanora ilay mitaky tamin'ny fahatsorana tamin'ny fahadiovan'ny fony dia isika tanora no mila mijoro ao anatin'izany hoe mba tsy mora tambazana isika mba tsy mora tambazana vola mba tsy mora voatoana mba tsy mora ho manipulen'olona satria fantatry ny olon-dehibe izay fa teo aloha hoe ny tanora dia mora ataony mi-influencer ny tanora mora ataony manetsika ny tanora ary satria ny tanora dia mora mihetsika ao anatin'ny hafanam-po ao anatin'ny firehetana ao anatin'ny mora tezitra koa dia mora ataony manetsika ny tanora dia indrindra moa fa raha hoe misy vola ao anatin'ilay izy dia be dia be ny olona tonga dia roboka fa sainga mila dinina hoe ohatrany ahoana ny vokatra ilay zavatra ataontsika hoe isika ihany no lasibatra ao anatin'ny zavatra ataontsika manokana dia mila mandinika isika tanora satria isika no ho avy ny firenena isika no mila mijoro indrindra fa tsika kristianina indrindra fa ny tanora kristianina dia fotoana izao mba tsy hoe isika no mora ambakainy tsy hoe isika mora tomina amin'ny fanaovan-dratsy hoe misy olona ny ambadika ny taonantsika hoe amporisika atsika anao ratsy dia lasa adinitsika amin'ny mahakristianina atsika fa fotoantsika zao ny fotoana hijoroana amin'ny mahakristianina hoe tsy mora ambakainy olona tsy mora hoe ampanaovin'olona zavatra ratsy zay rehetrarehetra tsy mety dia iny faharoboka amin'izany rehetrarehetra any sika tanora fa aoka isika tena hijoro tsy anaiky ny tsirariny tsy anaiky ny zavatra ratsy zay tian'olona ho tanterana eto amin'ity firenena zay misy atsika ity dia izay ny fandarantsika tamin'ity androany ity isorana ianao zay nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana dia mirary soa dia mirary fiadanana ny mirary fahatongavan-tsaina koa indrindraindrindra ho atsika tanora malagasy rehetrarehetra satria isika tanora indrindra fa ny tanora kristianina dia fotoana zao tena hijoroantsika fa ny tanora no avy ny firenena dia raha tsy mijoro sika raha tsy satsika raha tsy mandinika tsara tsika raha tsy mampiasa saina tsara tsika ohatry ny ahoana ny vokatry ny zavatra tian'olona anirahana atsika dia
lasa isika sy ny taranakatsika ihany no maty antoka avy eo fa ingany mba tena ho tonga saina tokoa isika rehetra tanora dia norasoantsika rehetrarehetra.